mitsinjo ireo matoky azy Andriamanitra. Fa ankehitriny kosa mba aza ny fanalana lahelo fa hanao kosa ny fijaliana. Nalaina tao amin'ny evanjely masina nosoratan'ny Masindaly toko 9 ny 2 ka hatramin'ny 1 io dia tantaran'ny Lazara mahantra sy ilay mpanan-karena. Raha tsahivitsika kely ny tantara dia nisy mpanan-karena iray izay nitafy akanjo tsara sy nanao fihinanam-be tao an-tranony isan'andro. Ary nisy kosa mahantra anankiray izay natsoina hoe Lazara, mba tonga nitsindroka ny potipotin-tsakafo latsaka teo ambony latabatra ilay mpanan-karena. Kanefa ny zavatra mampalahelo dia ny alika avy no tonga nilelaka ny ferin'ity mahantra ity. Rehefa samy maty moa izy roa lahy dia i Lazara lasa sambatra teo an-tratran'i Abrahama, fa ilay mpanan-karena kosa lasa tany amin'ny toerana feno fijaliana. Rehefa tany amin'ny toerana feno fijaliana moa ity mpanan-karena ity dia izay vao nahatsiaran'ny Lazara ka nangataka tamin'ny Abrahama mba handefa azy hanamaivana ny fahoriany, saingy tsy nahazo valiny mahafa-po. Dia mbola nangataka fanoroany indray izy ny aniran'ny Abrahama ny Lazara mba hilaza amin'ireo rahalahiny mba hiomana tsy ho tonga amin'ny toeram-pijaliana tahaka izao, saingy mbola tsy nahazo valiny mahafa-po ihany. Rehefa adinihana dia isika no ilay mpanan-karena. Eo amin'ny andavanandrom-piainantsika mantsy dia matetika isika no manao tahaka ity mpanan-karena ity, ka zary tanteraka ny fomba fiteny hoe ny ory tsy havany manana. Matetika isika no alaim-panahy hevitra fa samy manana ny fiainany io, ka ny olany hafa tsy olantsika. Lasa raiky tapisaka eo amin'ny toe-piainantsika ny toe-tsaina tsy miraharaha ny hafa, toe-tsaina mody fanina tsy mba manana fo mangoraka fa mitaza-potsiny ny fahorian'ny sasany. Ny mampalahelo azy dia betsaka amintsika no mihevitra fa rehefa metimety ny fiainantsika dia manga ny lanitra, izay an'ny hafa any azo ho azy ny azy. Ao kanefa tsy ho diso hevitra isika fa andinika izay zavatra nitranga tamin'ity mpanan-karena ity sy teo amin'ny Lazara mahantra. Tsy mba nandroaka na nyteny ratsy na namono vatana an'ny Lazara ity mpanan-karena ity, fa saingy kosa tsy mba nijery azy nitsindroka ny ampy-tsakafo latsaka teo ambany latabatra. Variana ny faly tamin'ny fitafiany lafo vidy sy ny anim-pitoloha maritry ny harem-be nananana izy, ka takona tsy hahitan'ny mahantra ny masony. Ny fiainana mandalo teto ambonin'ny tany fotsiny no ny masony, ka adininy fa misy fetrany sy misy valiny avokoa ny zavatra rehetra. Efa nijaly ny fanahintainana vokatry ny afo tsy mety maty izy vao nisokatra ny masony, ka nahitan'ny Lazara sambatra teo an-tratran'ny Abrahama. Teo voatsaroany fa io ilay mahantra ny valantotra teo am-bavahadiny, saingy indrisy efa tara loatra. Andriamanitra nefa nanoloana an'izany rehetrarehetra izany dia tsy nipetra-potsiny fa nijery ary mahita. Tsara ho fantatsika nefa aloha fa Andriamanitra dia tsy manery antsika fa mamela antsika malalaka amin'izay safidim-potsika izy. Izy ihany koa dia mitsinjo ireo matoky azy sy manome valik'asambarana ho azy ireny. Izany no ambaran'ny teny hoe eo an-tratran'i Abrahama. Koa raha matokan'Andriamanitra ary isika dia efa mazava fa namafy sy mangidy aza ny fahoriana iainantsika dia ao Andriamanitra hamalisoa azy. Tsarovy ihany koa fa raha misy ny fahaverezantsika dia tsy avy amin'Andriamanitra izany, fa vokatra ny nataontsika ihany ka aokontsika tsy hanometsiny azy. Amin'izao vanim-potoanan'ny karema izao dia ny mbola tsy tara dia entanina isika mba tsy hanilikilika fa hiombona amin'ireo mahantra mba hanamaivana ny fahoriana, satria anisan'ny fibebahana taky ny fiangonana amintsika izany. Amin'izao fahasahirana anara-toe-karena mianjady amin'ny firenentsika izao dia entanina koa isika mba hanampy sy fanometanana mba hahafahan'ireo sahirana avantsika, namantsika, mpiara-belona amintsika
misitraka ny zo fototra maha olona azy ireo. Izany rehetra izany dia hoentintsika ambavaka. Ry Jesosy nanolo tena tamin'ny azo fijaliana ho fanafotana anay io, omeo fo antra mahay manampy ny hafa izahay mba ampitoetra ny teninao hoe izay nataonareo tamin'ireny madinika kely afako ireny dia nataonareo tamiko koa. Koenganery Jesosy ny asa soa ataonay mba ahazoanay fanavotana hatrany sy ho voninahitry ny anaranao masina. Amen.